Izay ny amin'iny vaovao iny fa matotra kosa ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Angletera. Porofin' izany fitsidiana nataon'ny mpanjakavavy Anna izay zanakavavy ny mpanjakavavy ny Angletera amin'izao fotoana izao izay manao fitsidiana eto amintsika. Izao dia tsika indrindra ary ny sary. Fiaraha-miasa matotra io no azo ilazana ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy Angletera. Mitsidika ny Madagasikara ankehitriny zanaky ny mpanjakavavy ny Angletera Ramatoa Anna anamarika indrindra ny faharoanjato taona ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena roa tota. Itolakandro io dia lamesa nentina nitrotronam-bavaka ny firenena roa tota no nitanterahana teny amin'ny katedraly Saint-Laurent Ambohimanoro. Lamesa natao tao amin'ny fiangonana Anglikana izay notarihany Monseigneur Samuel John Ranarivelo. Tonga nanorika izany ny princesse Anna mivady ary koa ny Flo Eratsondarmampiana sy ny vadiny. Afatra nozarain'ny Monseigneur Samuel John Ranarivelo ny hoe zava-dehibe ho an'ny firenena sy ho an'ny mponina ao aminy tokoa izao fifandraisana eo amin'ny tany roa tonta izao ka mila kolokoloina sy amafisina trany. Ary dia nisy ny vavaka natao mikasika izany sy ho an'ny firenena. Io maraina io ihany koa dia mitsidika ny fokontany Sotanany distrika Manandrina sy tany Faliarivo distrika Nambohitra ny princesse Anna niaraka tamin'ny vadiny Flo Ramatovoangy Ratsondarmampiana. Fotoana nentina nitsidiana ny orinasa tambatra mpanodina ny akora fototra ho lambalandy. Mahery ny 400 ireo vehivavy efa nahazo fampiofanana manokana amin'izay fanodinana landy izay tao amin'ny orinasa io. Nomarian'ireo ao anatin'ny fikambanana fa ny fampiofanana azon'izy ireo tamin'ny fanampina nomen'ny fanjakana no tena nahaizany nanodina ny akora fototra ho lasa lambalandy azo ampiasaina sy aondrana. Omaly alina kosa dia noraisy ny Flo Eratsondarmampiana teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha ity zanaky ny mpanjakavavy ny Angletera ity. Nosalorana ny mari-boninahitra Grand Croix de 2e classe de l'ordre national malagasy izy tamin'izany no ireo asa soa vita no an'ny tanora malagasy. Omaly alina tokoa dia tanora malagasy 20 no nahazo ny mari-pakasitrahana The Duke of Edinburgh's International Awards no ny fandraisan'izy ireo andraikitra feno amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny tanora eto Madagasikara.